zany veny demokrasia nosratany axiel olalovny ny antsarandrenarso volana balika lale miaraka amin'ny toko bienvenue Daniel Axiel nandray feo nandrindra ra teknika Zabits de la Nana Tontos Axiel Demokrasia ve? Demokrasia saika namozako mandrakizay ilay ihany anjara masoandroko. Arabaka teny aloha ny atao hoe demokrasia dia avy amin'ny teny grika hoe demos kratos. Ka ny demos midika hoe vahoaka ary ny kratos kosa fahefana. Arak'izany dia fahefam-bahoaka ny dikany demokrasia raha arabaka teny. Ary dia nitovana moa ny heviny ka lasa fandalana ny fahafahan'ny tsirairay sy ny zoa aman-tsafidiny ihany koa. Hoe angamba ianao hoe dia maninona nefa izany e? Anga tsy tsara ary tsy filamatra ny firenena maro eto ambonin'ny tany ny demokrasia. Moa tsy zava-dehibe izany fanomezam-pahefana ny vahoaka izany ary tsy andro ny fahafahana sy ny fahalalana ve izao e? Samy mandika ny demokrasia arak'izay tiany moa ny olona fa ny hevitra dia raha-batra ka samy manana ny azy. Tsy hanao resa politika akory aho. Fa ny tsikambara dia hoe tsy ny demokrasia akory ny ratsy fa ny fandraisan'ny sasany azy na ny fampiarany azy no mivoana sy mamoetra indraindray ary mety hiteraka zava-doza. Tsy mba le heviny tsara maha-demokrasia azy mantsy ny hitako sy ny ainako. Toa zary ataon'izay te-ko hamaina ho sery fahalana ny demokrasia dia manao vorim-bazaha misasaloha ny sasany ka samy manao izay saim-patany sy manampatra ny ara-tsim-panahiny ary manara-poto ny banga amin'ny ome alina satria arovan'ny demokrasia dia lasa ny saiko manontany hoe izany ve ny demokrasia? eny ary toboko lasy toboko vavy ny tapany faharoa amin'ny fivoriam-pokotanintsika androany dia tsy inona akory fa didi-pitondrana voaranay ka tsy maintsy ambara amintsika fokon'olona tafavory etony koraraka ity dity dia etany isika rehetra ny felo valo ambin'ny folo taona no miakatra eto amin'ny fokotany Ambatobehivavy mba ho tonga hifidy seho-pokotany vaovao amin'ny herin'ny aloha tahaka izao misy manangatahana ilazany heviny ka mba mangina kely aloha fa omeko any zakabe ny fitenenany e mba mangina kely re tompoko azafady indrindra e oka mba hanangatanana zay manakambara fa tsy tabataba kosa e zao ihany le mahavoantsika isaky ny manao fivoriana ka mba mangataka fahanginana rehefa misy andray fitenenany e eny ary fa omeko anao amin'izay ny fitenenana ary zakabe tompoko lasy tompoko vavy tsy hoe be sasonytony ambovy fa avy trano dia mitsoroko tony tsy naimbalala ny resaka marina ny voalazany lardo ara fa tokony fijefo-pokotany vaovao tokoa tsika fa efa tokony soroany amin'izay ela fa tsy mamely aiza ve ka tsy mba nisy zavatra vita hatramin'izay nitantana ny lany fokotany afa tsy hoe pepe io ihany kanefa fokotany tsy lavitry ny renivohitra ny Ambatobehivavy ary tena tokony androso mihitsy noho izany ary sosa dia zao ny fifidianana fa vonona izay le tsiridoara azafady kosa aloha azafady kosa mba mangataka fitenenana président fa tsy mety izany fitenin'ny zakabe izany koa satria mangataka fitenenana ihany koa raha Matovivianina dia omeko azy indray ary fitenenana misaotra président nanome fitenenana voalohany aloha dia tena tsy mety kosa ny fiteninao zakabe aiza ve ka tsy mba misy fanajana koa fa dia ataonao elatsotro zao i président Douart kanefa izy no lehibe ny fokotanitsika sa kosa tsy misy ajany aminao zany sefo-pokotany zany no ataonao elahan'ny masom-bahoaka izy koran'ny hevitro
dia aloha amin'ny herina an'io ihany ny tontosaina ny fifidianana fa tsy voalobo-jasa akory izy ity ka hotereko masaka zao dia izao e mba mila fotoana andinianana izay ho fidiny kosa angeny vahoaka dia ahoana izany letry Cyril zaho anefa ny fotoana fanaraotana aminganana ny doara sa ahoana ozy ela zany mihitsy fa aloha anao voankazo elara zaka manangatahana ndray fitenenana koa Cyril ka aleo metsika azy indray ny fitenenana e azafady kely aloha fa mba hiteny e manao azafady mba mangataka fitenenana re inona moa ny olana raha manao elahny doary zakabe fa mba filambaniny koa ny ndririka sefy-pokotany kosa very Cyril dia atao elahy masom-bahoaka solondray aman-dreny eto an-tanàna ange torapo fotsiny zany fa no manao ela olona nga voaheloky ny lalàny sady fandro ny demokrasia zao ka no manompo olona ihany ny tsy azo atao fa ny manivativa olona ve tsy maninony tsy nisy nanivativa ny doara kosa teo fa ndrikony efa manitatra ary marina voalazany zakabe fa aminay aloha dia tsy hitafiry zay ezaka ty vitan'ny fokotany hatramin'izao mangony fotsiny ny alabotry sy ny alajaza zay tena amorongatra eto amin'ny tanàna mba marina le retsy fa io EPP mijoro io aminao ahoana ka tsy io ihany no ilainy vahoaka no zany dia aleo aroa zao dia zao araka ny teny zakabe ny fifidianana sefy-pokotany vaovao fa tsy endrasana amin'ny heriny an'io sa hoana honareo ny antokona ihany no afaka mampandroso an'ity fokotany ty ary manolotra ny zakabe ho candidat metrany zahay raha mety tsy misy mandaha fividianana ngery Cyril fa raha diniana dia mbola maro ny fokon'olona no tsy tonga amin'ny voreto ka sao tsy mety raha vonjivonjena tonontsinakeny izy ity fa aleo mba amin'ny heriny an'io kosa tsy nihevitra lahy letsy ry doarany tsy maintsy arahany eto asako andro ny demokrasia zao araka ny teny Cyril teo ka aleo ny vahoaka ny ilazany heviny noho izany dia mangataka fandanika-hevitra avy amin'ny alalan'ny tsangatanana izay fa tsy asiana resaka mandany jiry fotsiny fa mandeha ny fotoana tsy mety aminay zany mifanohatra amin'olona ihany eny ary fa andraso aloha ikondro iray minitra montsy zahay mpitatana ny fokotany dia ny androaso dia mahariva andro fa tonga lesy dia atao fotsiny tsangatanana atsangano rangano taminareo vahoaka tafavoreto raha manaiky fa tsozo dia zao mifidianana sefy-pokotany ataovy ambony tsara mihitsy ny tanantsika zay dia mba ahoana moa zany ny olona tsy tonga manatrika zao fiforiana zao ry zakabe kanefa ny fifidianana ity terenao aroa aza asiana resabe tso zany fifidianana rehefa zao ny tapaky ny maro anisa manatrika eto androny demokrasia zao zany mihitsy ngeo zesy tonga mivory dia tsy maintsy mankatony tapaky mpivory araky ny lalàny fokotany fa ary sora nga fifidianana zany mihitsy eto anatrehan'ny birao-pokotany vaovao ary dia miarabanao lany sefy-pokotany eto ambato be vavany tena kory zakabe eny fa na dia misy ihany aza nyindro kely amin'ny antsony mpandrafitra tamin'iny fifidianana iny tsy zakabe fotsiny letsy ry doara fa président zakabe ay moa ary indrokely inona indray moa zany ny tia ny laresahana sa mialina ny fahalaniko indray ty ela laha ny amin'ny fomba demokratika ange tsy izany nge président fa maninona manalasala tao vovona koa ihany ny fifidianana iny satria 10,5 no isan'ny mpifidy kanefa 2,7 ny vato voalatsaka izany hoe mihoatra ny isan'ny mpifidy ny vato voalatsaka nge rehefa izy lesy ny landro doara dia azasiana resaka tsony amin'ny manaraka indray ela milatsaka ho sefy-pokotany raha malahelo sa hoana ary vivianina marina tokoa zany atao hoana fa zay ny demokrasiako mahaiza amin'ny onona ry doara mbola afaka mirotsaka foana ianao amin'ny manaraka fa nidia ny volany kolava ny kilalao mbola hoely
dia tsy mena mivadika tao andro iriny ty Viviane tika. Talohan'ny fifidianana izy nefa zao indray izy dia itoara Cyril no ombany. Zay zany efa vita iny famindram-pahefana fa toerana ifantombiasana neto ka mahazo mandeha amin'izay larotoara. Mbola anao dinikasa vetrany mantsy zay boropoky tany reto zao. Andeha tokoa fa mitsotra anao anareo aleo alasana amin'ny asa pokotany miandry anareo e. Ko mandram-piona daholo ary mandram-piona ao mantsokaiko tonny ko vo ambarika ridoara marina fa tsy sefy pokotany tso mahaiza mionina letsy na moramora ary Cyril fa sa hoeniny zany ka anaovany tapody fo eo meangery Viviane mijery azy vodina lahely fa verisy sady tsy nampoziny hoe namana ihany fa mody ny omikevitra tamin'ny fotsiny esy hoe radoary tena nety kosa aloha nybakantsika iny tsy maintsy mody mba manoatra antsika toy ireny teo masom-baoka Viviane mba inony vaoaka ny fanisaha-maty nataony fa raha tsy zany tresy teo Edouard fa betsaka ihany ny vato azony zay aloha dia mariny eno ako fa risoy amin'izay ny fivorintsika ary zakabe fa mba te ody azany fanaonaka aza maikindry fa mandrasa kely efa isy anatitra sakafo zava-pisotro ny komandiko avy eo anaovantsika arozazy amin'izao falaniny zakabe izao fa andriny ve ahoany sady filohan'ny atokontsika eto amin'ny fokotany ange izy ny lasa sefy-pokotany ihany koa marina ve eno a nampoiziko indray zany sakafo zany zany tokory Viviane ary mandra-pahatonga ny sakafo ny komandiny Cyril dia misy dinika sy etikasa maika tiako aroso antsika ato amin'ny boropoky-tany manatrika eto aloha amin'izao androany izao fa iny ary famineno anao zay président arak'izao hitantsika izao dia saika olom-baovao avokoa sika ato amin'ity boropoky-tany ity. Viviane moa dia mbola sekreterato ihany fa Cyril dia sady lefitro no mpanolotsaina raha teo ka ny voalohan-teniko dia misaotranareo ekipako nanao izay nahalany aka nahatonga ho sefy-pokotany toy izao manaraka izany dia faniriko ny ampitombo betsaka ny vola miditra ato amin'ny fokotany sy hanatsara ny karamanareo mpiasan'ny fokotany ka mba hatateraka izany dia hampitomboantsika arak'izay tratra ny tseny eto amin'ny Ratobevava mba hampitombo ny ampaham-bola miditra amintsika amin'ny alalan'ny apatsena alohan'ny mpivarotra dia amin'ny fomba ahoana ary no hampitomboantsika ny tsena eto amin'ny fokotany efa tery ihany ange ny tsena eto amin'ny Ratobevava aleo hivarotan'ny olona ny morony arabe rehetra ary Viviane dia mba mety ve zany ohatry mahatonga tsy navela hivarotra eny amorony arabe ny mpivarotra hatramin'izay dia efa misy ny tsena natao hivarotany sady tatatra amin'ny sarona avokoa ny ankamaroany sisiny arabe eto amintsika ka tsy hanahirana ve raha avela nanganan'ny olona tsena eo amboniny inona ny olona-ndry amin'izany ry Viviane fa efa vitana etude melony amin'izany asa aloha fa manay ihany aoko aleo ny olona hivarotra amin'ny toerana izay tiany rehetra andro ny fahalalahana sy ny demokrasia izao ka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana sady fidiram-bola ho antsika raha teo zany ary tiako no milaza amintsika fa manomboko izao raha resaka momba ny fananantany tsara mpiantoka manana ny vonintsika manana ny Cyril fa miasa ao amin'ny domaine anie ny zokony lahy ary zany indrindra no nanaovako azy ho levitro sa ahoana ho izay lahy Cyril maro zany président atsika ny fahefana ary atsika koa ny tanàna manomboko izao mbola tsy tafaverina atao trano ihany renao ry anta fa inona ny mahataraiky azy any am-pakanahanana any 92 pour Montefel tsy fomba neny mihitsy ny ela tahaka izao rehefa mba makanana maraina ny tsahany izy raha miraikiraiky any aloha ny renao dia ho atoandro fiterinony ka ilozan'ny omby miahaka otry fa inona mahatonga ny dada miteny azany ndry tsy hitanao ve ty fitombon'ny mpivarotra moron-dalana eto amin'ny fokotany ity indrindra fa ny mpivarotra anana ko raha tara fahatongavana any an-tsena ny reninao dia ananinona tsony moa no lafo ny fa efa nahazo izay nylay ny mpividy tahak'izay ihany aho zany nanaraka nenina kanana mba midy voamarainako sa atao lasa pe mpivarotra daholo any amorona arabe eto Ratobevava ry dada misy mihitsy aza neny efa mivarotra anaty arabe zao ny vokatry ny fanalalahana ataon'ny zakabe
eny fa na ny olona tsy monina eto amin'ny fokontantsika aza dia tonga mivarotra ety koa moa izany iziko tsy mahagaga raha tsy misy lalana azy mpandeha tongotra andehanana koa no miorina arabe ankehitriny. Tena raharaha ty ranga fa anahirana ny fakanahanana ny atsahana nomboko izao a. Izany ve fa vahoana ramatoa izay mianaka zao eto vao mifantany hoe fa maninona ny taraiky tany am-pakanahanana tany an-tsatany ianao eno a nga tsy loza hoe ianao fa nitapena ny Cyril ny lalana avy any Antsahakely makaty an-tanànantsika e. Maninona zany oa maraimbe vao nanensaona mihitsy angamba ireo mpiasan'ireo no nanomboka ny asa fanampenan-dalanao koa. Maninona tsara hoe rineny nitapena ny Cyril hoe lalana makaty an-tanànantsika dia aiza indray izany ny lalana kanesany any Antsahakely rehefa makanana namonjy fodiana rehefa avy makany koa. Eny tokoa ramatoa dia aiza moa fa tsy mihodina tanteraka any andrefa-tanàna e. Andray any andrefa-tanàna indray ve ny lalana ka ho aiza tena mihodina be ange izany e. Atao ahoana fa izay voa manodidina ho ny mpiragasy retsy ry anta tafiditra ao anatin'ny tandry Cyril ho ny lalana avy any Antsahakely makaty an-tanànantsika ka notapenany. Maninona tsara lalam-bahoaka hatramin'izay iny ranoro fa tsy tandry Cyril zany mihitsy zany sefoboky tany no asako teo aloha ka haiko tony-posika raha izay tany mpanjakana sy lalam-bahoaka eto ambato be vava fa tsy manaiky an'izany kosa izany indrindra ne rangaty no efa maliny amin'ny fokon'olona ao hatramin'izao e. Ay ary na za kosa aza mba anisan'ny teny azy hoe lalam-bahoaka hatramin'izay io ko ahoana ny tapenany kanefa dia nianjonanjony ery izy namaly hoe mbola taninay ity ka tsy maintsy fefehinay fa nareo ny zatra ny lalan-dririnina ka nanao lalakitako soa teto. Zany ve zany vavany olona koa re zany ka tahaka ninona re ry anta samy nandresy lahatra azy ny olon-drehetra nahita ny tambobe atsanga mpiasany ao fa tsy naharesy doiky azy ary izany na tara toy izao. Aleo andehanako any ramatoa fa tsy manaiky an'izany kosa tany novianako iny lalam-bahoaka iny fa manararoatra ny mahalevitra zakabe azy izy. Izany mihitsy ry dada lalana mihodidina be indrainga izany tsy maintsy andehanantsika isaky ny makaty an-trano manomboko izao e. Allo anao eo ka dia asa raha hoany ianao rangaka zao dia zao mihitsy dia andeha hoany ka fa rehefa vita ny raharahandry ry anta dia andao ampivetivety aloha hivarotra ny any an-tsena mba hanenjika sasalamban'olona rehefa avy any za raha fa mba tsy mianatra nareo androany koa endrineny a. Voatery mihodidina be tahaka izao hoe zany isaky no any Antsahakely kanefa any daholo mipony eto ambato be vava no mamboly ela miainako teto amin'ity tanàna ity 92.1 FM ako fa efatr'izay na lalam-bahoaka n'iny lalana iny kanefa dia sandry Cyril tapenana tsotro zao tsy maintsy miteny azy aho fa tsy rariny kosa izao ka efa tonga azy io fa aiza moa izany fanampenan-dalana ataon'izany ohatra hay tambobe mihitsy no atsangany Cyril fa tsy vazivazy dia tsy isy lalakombana tsony zany fa voatery hodidina indray ny olona rehefa avy eny Antsahakely ka ho any an-tanàna tsy ahazo tekena kosa aloha zao fa aleo teneniko mihitsy le zalahy io ka fa ahoana izao ry Cyril fa ahoana amin'ny ahoana ardoara fa mamaritra sy mamefy ny tany koa ka so be fa maritra tao rambolosy kosa ianao fa lalam-bahoaka ny ty tapehanareo ty fa ngatsy ny lazaitra ny orovadiny lafa taniky ty fa nareo zatra ninao lalakitako soa teto hatramin'izay tsy vahiny aho fa tera-tany teto ary niasa tao amin'ny fokotany foana nge ka fatratro tsara raha ty tany ity fa lalatsarety sy lalam-bahoaka hatramin'izay sady zany re olona nahita ariky mitabataba eo azy lary doara tsy ahasakana mihitsy fa tafiditra ao anatin'ny tandiko ty ka tsy maintsy fefeko fa ahoana aloha no mahataninao azy tany mpanjakany ty hatramin'izay fa tsy taninao velively zany ka so mitafylamby masony tompony zato ianao na diso maniry tiana be ka lalam-bahoaka avy no faritanao any teny
taloha teto ny tamin'ny fanjakana fa ankehitriny efa asa satria tafiditra ao anaty tany nangatahaka tamin'ny fanjakany ay ka tsy maintsy fefeky na imemeny eo azy nareo rehetra dia manataratasy ara-dalàna mahatompony azy zany ianao io tanko veranga ty tsy ranakitaratasy fa sy hoe verinao fa tsy nianatra ary ka anaonao foana oviana koa ny fanjakana no manaiky an'me lalam-bahoaka ho lasa tanylolotsopy zany ary nanomeny anao azy ty tany ity a dia voadidiny lalàna ianao ame lalàna izorany vahoaka tsy raharahako zany fa zesy faly mandehana amin'ny tory taniko ty ka azoko atao amin'izay itiavako azy fa zoako zany ka mba asehoanay ary hoe ny taratasy manao an'ity lalanyity raha tia hita azy alary doara dia any amin'ny birokoko tany fa any no afaka mampiseho azy ary mampitandrina anareo fokon'olona zay mikasa ny ravan'ity tamboako ty a fa akako mpitandro filaminana ary dahadraiky zay mikasa androdana azy dia efa miteny zay a vatana ty amin'ny Bruno présidente efa tsy rary nitsony ataony sirila lefitra eto amin'ny tanàna eto a tsy vitany hoe lalapokon'olona ihany no tapena fa zao ndray dia tokotaninay mihitsy no voleny tatatra fanarindran'ny maloto avy any an-tranony ka inona nefa ny azoko atao amin'izany rodoara fa andro ny fahalalana ara-demokrasia zao a nareo aza neny tokony hanampitampy anao izay hifanarahana aminy fa azy ny tany ka azo ny ampiasaina amin'izay itiavany azy dia hatramin'ny tokotaninay koa ve zany indrindra satria tafiditra ao anatin'ny tany koa ny faritra rehetra misy ny tranonareo iny tsy mariny zany ary tsy mba manaiky an'izany kosa aloha na vanja hipoaka na varatra irevitra mba mariny mba fantatrela morodoara fa hananany sirila taratasy ara-dalàna avokoa ny taniny sady mpiasa ny fananatany raha teo ny zokony ka aiza ary ny taratasy milaza fa azo koa ny tokotany manoloana ny tranoko ka anaovan'ny tatatra fanarindran'ny maloto efa mitondra 92.8 FM manao anareo président tonga tsy natsona fa nasesiky ny razany alary Cyril salama letsy fa mandraisa seza ary porofoy amin'ny doara kely nomba ny tany lahy za indrindra ny nakanesako aty fa efa hatry no maly maraina izy ny lavaniko tamiko ay ve ary dia netiko aty mihitsy koa ny atota taratasy rehetra momba ny taniko alalan'ny tena marina so hiverin'ny fampisolokony aty porofo mitoko amin'ny tendany tsy misotro izany fa voaso ny voanjo ahitana ny tavana roso ny letry Cyril eny ary tsy ho be resaka ary doara fa zao no izy mba atopazo masy kely ty sary tany ity io zao ny tetezana avy any atsaha kely ary manomboketo kosa ny taniko zay 30 metatra avy eo amin'ny tetezana jereo tsara io laharany tany io fa misoratra amin'ny anaraka soma tsara atao anatin'ity certificat de situation juridique ty ka ahoana to tsy mahateny alary doara mahagaga ihany zany satria mba mitondra sary tany koa ary jereo kely fa tena lalam-bahoaka hatr'izay ny fefenao iny araka ny voasoratra ato amin'ity sary tany netiko ity ka efa sary tany taloha ny lafa ty zao manakery vo tsy ampiray volana ny nakako azy rehefa mivaly ny fangatahako iny tamin'nympanjakana ao tsahakely iny io jereo tsara ny dady voasoratra eto ambany raha tsy matoky elahy dia tena mahazendana mihitsy zany ka inona mahazendana ny lahy amin'izany fa ny atota taratasiny lany efa tsy manaraka toetrandrotsony jereo reto izy efa tota laso laniny koroka ny sisiny zay ny amin'ny lalana avy ao an-tsahakely zay lazainareo fanotampenako fa mba aseho eo amin'ny kely hoe faritra misy ny tranonareo amin'ny sary taniny lahy io ity amin'ny sary tany etiko ity no faritra misy ny tranonay ary ty mbola voatahiry ty koa ny taratasy fanamariana ny mahanay an'io tany io kanefa dia mahagaga ny asa inao manao tatatra mandalo eo amin'ny tokotaninay certificat de situation juridique efa tamin'ny 10 taona lasa veny mba aderaderany lampo jereo kely indray ary fa ty zao ny tany misy ny tranony dada velo dia ty ny andralay bozaka ary ty rehetra eto avony tiny
Izany hoe manomboka eto-katreto dia noho izany dia tsy nitokontaninareo ihany fa na io tranonareo io aza dia mbola tafiditra ao anatin'ny taniko. Ary indro dia noho kely ny taratasy manamarina izany fa vao tamin'ny tapabolana iny nalaiko tany amin'ny domaine. Ka ahoana e? Togina toy ny sifotra nalandoa aza doara le retsy a. Tena tsy mahampino mihitsy raha lazainao fa tafiditra ao anatin'ny taninao koa ny tranonay ka. Kaporoa ve misy ohatr'izao asehoko an'ny lazao e? Ary dia ambarako eto président ahoana letsy ry Cyril? Fa manome iray volan'andro doara menakavy a ialana ao amin'ny taniko. Ka rehefa tapitra izany dia miala tsiny aho fa ho arodako ny tranony a. Ahoana tsara? Zaniko. So dia tafahoatra kosa izany ry Cyril. Tranondrazako anie io e. Rehefa ilain'ny tompony ny tany letsy ry doara dia miala lisany a. So dia tsy rariny kosa. Zara ny laza mbola omeny fetrandro iray volana ialanareo amin'ny taniny. Dia izany tany ale antsika raha tanterahany Cyril tokoa izany teniny izany. Ka arodany ity tranontsika ity. Lozinina re ty ry Andriamanitra. Aleo ataony izay ataony fa tsy misy miala eto izany ranoro a. Ka vato boribory 92 FM. Ary tena ho very tokoa fa aiza izay trano ifondrantsika hoy ianao? Izao tokoa mantsy rehefa mahantra. Ekeko fa mahitahita sy mananjoky miasa any amin'ny domaine izy kanefa manana n'Andriamanitra mitasy miaro antsika sika raha matoa. Hita ho ary dada. Ny aroko. Tahakandra fotsy be mitarantsika ity e. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Dia mimpanan-karena izy tiako. Iza moa no manontany ny oro sy manana tsena lehibe indrindra eto Ambatobevava raha tsy Cyril e. Dia izany ve nanaovana ny kely tsy mba mamindro sy isolokiana tan'olona? Jereo ange ty tatatra amarinany rano maloto eto tokotanintsika. Izany ny toetra ny sefopokotany levitra izay no indraindraina fa tanora sy voafiditra tamin'ny fomba demokratika eto Ambatobevava. Sady manomboka maimboatra ty antranontsika any ilay tatatra ry dada sy neny. Ngamba dia amofina be tsy azo henana sady amenatr'olona ny atao tranontsika atoriana kely ato raha izao no mitohy. Raha ny fihavanako amin'iny sy rin'iny aloha dia tapaka hatreo a. Ary nareo mianaka koa tsy ilaiko mividy zavatra ao an-tsenany ao intsony manomboka izao. Ka tsika koa anie raha ngamba mbola nanantrosana entana vitsivitsy ihany. Maninona tsara? Izany. Tsy tia lalan'izany aran'oro fa ireo izao dia izao ihany tahandoza-nitrosan'izany a. Na ho tapitra ny efana azy daholo aza ny vola rehetra atao trano ato. Alo avy izao mihitsy nitrosany Cyril ary tsy ilaiko manao trosan'entana ao an-tsenany ao intsony nareo. Aiza moa ry anta ilay karine kely fanaovantsika troso amin'ny Cyril iny a? Ty ambola tabatra kely ity ilay izy ka. Sady totrosa kely ihany ary voasoratra ato raha ny fijeriko azoko. Dimanjato sy fito arivo ariary izao ny totaly ny hitako ato. Izany tokoa saingy tsy manana madinika retsy fa ty vola ray ality etindry ihany a. Eny ary fa lasa vetivety ahy izany a. Dia aza ela any ndry fa mbola nokom-bary a. Entrineny a. Dia mba hoaiza tokoa re izay rehefa alain'ny Cyril amin'ny tany misy ny tranonay. Mino aho fa tena vitana mihitsy ny androdana ny tranonay fa lala-bokon'olona aza sahany tapinana tsotro izao. Tena mampalahelo ahy ireny mijery ny dada sy neny ka raha mba azoko hitalahoana sy hifonana mantsy Cyril. Ataoko mihitsy fa tena ho very izay raha alaina ny tany misy ny tranonayko. Oeto izany fiva tonga atao tsenany aty dia aloha amin'izay nitrosany sady mba vitsy olona ato izany. Manao any Cyril? Mademoiselle Anta. Salama tsara ki fa inona no azoko atao andria? Andony trosany soratanao atao amin'ity karinety ary Cyril. Ay ve, omeo aty ary hoe hijereko azy kely. Ary aza samborona sy finato izany ny tanako ka manararoatra tsy. Ka mba impiry indray ny tanandriaka ary tomona keliko fa aza dia masika moa. Mahafinaritra mihitsy ankendry ity e. Tena ho sambatra raha nytoandry izao no ravako ny tokantranoko. Ny kato nitrosanao anaty karinety jerena ry Cyril dia ty volanao fa aza mirediredy eo a. Efa hitako ty fa 780 ariary ny totaly ny retiko.
angatsy 970 fitambarany olona zainao fa 390 be sao ka vonisondrotra omaly aky ny siramamy sy ny savony atao amintsika andray fa misondrotra isakinina koa vidinentana atao aminao ato efa andro ny fahalalana tokoa moa zao ka afaka manao izay vidinentana tianareo nareo mpivarotrako ny fiakarany kapoka amin'ny fotsim-bary izany mbola tsy nampidiry ko ato nefa tsy maninona fa ekeka ny 970 voalazandry noho ny fitiavako andry fitiavako andry ny tokotaninay aza nasianao tatatra fanarindra amin'ny maloto sady ny tany misy ny tranonay ka sainao araina tsotra 92.8 FM ka tena mba masorena kosa ny vavana taon'ny raindry tamiko nefa raha ikendry le faniriko teo dia tsy kitikitika any tany sy ny tranonareo mihitsy ka ahoana fanirianao ahoana moa zany fa tsy mazava amiko ny vaditsika ry anta tena tiako nkendry raha ekendry zany dia iravina ny disadisa eo amiko sy ny raindry satria afoko anareo ny tanyko misy ny tranonareo ary ndry kosa ataoko tena sambatra ka ahoana tsy haiko fa andraso aloha andinika kely ka mandreraka kosa ty bus mibahana eo afovoana arabe ty ka za tena maika nefa ny arabe ty lasa mitohana indray veranga anarany fotsiny ny tena no mba mitondra fiara kanefa amin'nyotsoka elabe eto ny mpandeha ny-tongotra indray aza no afadalana sy lasa tompony arabe fa ny automobile za raha afa mikisaka tena ho afabaraka amin'ny famonjena ny mariazy ny lanto ao marina fa mbola tsy tafavoaka eto ambady be vavakory dia mitsoka amin'ny embouteillage eto fa inona marina taon'io bus eo aloha io bahana nitsotro izao ny arabe dia voatery miara-manao vody azo amin'iny daholo ny fiara ato aoriana rehetra nefa toerana iray sisany tsy misy olona amin'ny sezan'ilay bus dia mbola mitokona eo foana ka biraraka tsy misy ohatr' izao ka aleoko laksoneko fa tena mahasosotra mihitsy ny ataony za izy rangavo mba mahalala misaka manome lalana andraso fa omeko teny gasy tsara io rehefa mandalo eo akaikiny eo izy ny tsy manam-potoana vonjena sady efa zatra manao vodiazy ihany ko ny olona miteren'ny andro ny sitrapony mba mahaiza miaina ny chauffeur fa tsy anareo bus irera koa ny arabe efa toerana iray sisany tsy misy olona dia mbola mibahana arabe sy manao vodiazy ihany tony mandreraka tsy izy angata itrakory fa za andray no tsy kiny sy pi amin'ny maso aiza koa moa no alalaka tsony ny arabe fa efa feno mivarotra daholo ny sisiny arabe rehetra misy mivarotra ty anatin'ny arabe mihitsy azy dia samy mampiasa arabe daholo na ny fiara na ny mpivarotra na ny mpandeha tongotra na ny fitarika sarety toy ny tsy misy lalàna na fitsipika ny feny fiarahamoniny intsony eto ambady behivavy fa samy manao izay tiana avokoa ny rehetra borizany ny pataloha tokoa ka samy miditra amin'ny ananany fa inona indray koa rery lanitra ny kamionety mpanatitra entana ao amin'ny tsenany Cyril indray no mibahana arabe io dia andro ny fitaomandry zareo entana avy vao afaka eto tsy mahandry an'izany ao fa aloha mihitsy ho teneniko ao an-tsenany ao ka ory Cyril Cyril ahoana mba tenenikely io kamionety mpanatitra entana ato an-tsenanao io akasisiny fa tsy misy andehanana ane vivianina marina tsy vita akory ve ny raha aba dia akezerana ianao seondry meloha ka maika monjy mariazy afa tsy resaka aminao no ataoko raharaha asaivy makasisiny ho ahy io kamionety io aleo rehefa hoteneniko izy fa tsy izy irery kosa ny manery ny arabe fa mivarotra no efa mibetsaka eto an-tanany fa iza no nampirisika ny olona hivarotra an-dalambe fa tsy hainao sy zakabe dia izao ny vokany ory chauffeur somary ataovy makasisiny kokoa fiaranao fa tsy misy andehana fiaran'ity andrem-bavilandry teo fa maika izy iny fa manomboka makasisiny tsara ny fiarany fa aza tezitra tsonkiry vivianina ahoana moa any tsy tezitra fa nareo ihany no mahataraiky sy manome fahasahiranana toy izao ka mba samy manana ny manahirana azy koa ny endry rehetra fa tsy ny endry irery akory efa androny samy mandeha samy mitady izao dia mba fanambomboatra eo tsika menaka fa samy manana ny fahafany ry vivianina kanefa koa tsaroa fa ny fahafanao dia voafety eo amin'ny fahafany fa nareo no efa te hanao fanjakany baronga
Zany ve akidy automatistra fa mba mazaka demokrasia. Aleoko mandefa efa nisaka koa ny camionnetinareo e. Fa nataon'la inona indray zanak'Olina Cyril no miritina be takaniny président Zakabe. Tsy naninona azy fa maika hamonjy mariazy izy nefa manery ny lalana andehana ny fiara n'io camionnetin'ny zalapanao livraison io e. Dia izay no natezitra azy teo. Ay ve malzoma izy aloha no efa seriny be seriny mihitsy amin'izany mariazy ovonjeny an'io zany e. Nira tamiko tsy asa mihitsy izy omaly ariva fa mbola namboatra volo ony. Hitako nytony zanajavatra mihitsy rebika manendriko. Nytoandry Viviane ireny ny saza ny fitiavany lala etsy ry Cyril fa zanaka mahafiadaka ny anta. Zany ve mba avy kaja vitimbo ny nahitra. Ka na za koa zange eto voagaga fa vary mba reny lafitra ka tsy nahita ny ambanin'ny masoko hatramin'izay. Mpiara-miasa amintsika ao amin'ny bropoko tany Viviane ary samy mbola tsy manambady izay. Nefa tsy tao an-tsaiko mihitsy ny teby fitiavana aminy. Zaho koa dia mba gaga amin'ny lahy tiako. Iantakely mbola mianatra ve ilay tsy mahatorotoro ny fony lahy. Inona nefa ny tsanana ny Viviane amin'ireo lovabe anana nadekamboty azy izy. Sady izy raha teo piray atoko amintsika ka raha vazo mitovy ihany ve ilay tsy dia hita rama. Izay ty adala razaka. Fa tsy haiko koa ange izay tena hitiavako ao ny anty iny. Ohatra ny nanaitra fotsiny ny endriny rehefa mividy zavatra atao tsenako ato izy dia tonga ho azy mitsiriritako azy. Ka teny mbola tsy lasan'olon-kafy Viviane dia maizy ialahy mihetsika aingana. Sao taitra ny olona tsy mba taitra manko ka taitra rery vao mamaky takotra. Dia loko maromarona fa tsy maintsy misy efa mikendry azy koa any ho any manko. Ny hevitra tsy azo tokoa tsy an'olombelona fa misaotra président. Elako avy hatrany ata fa Viviane no ataoko tanjona manomboko izao. Voamarainy izany lefa ty efa tian'ny amotsena andraso hoe ho jereko. Ay ve ianty fa ahoana? Andray ry Cyril dia tsy mba arabaina sy ampandrosoana akory ve afa avy hatrany dia fanontaniana napetraka ao amiko. Ohatray azafady aky fa maika amotsena sady ho any amin'ny bropoko tany rehefa avy eo fa manao ahoana aloha ndry e? Sao tsy tsara tsy ratsy izao fa ianao ve aloha afaka mampandroso ahoana e? Ka tena maika ange ho azary anty. Maninona raha tolakany dry no miverina aty amiko na manaraka mihitsy e? Maninona nefa raha omenareo mpiasanao tony mahazatra ny lakile ny tsenanao anokafany azy dia mba afaka miresaka vetivety ato an-tranonao tsika. Raha resaka vetivety dia maro sondry sady tonga dia lazao fa maika ane ahy e. Za koa tsy ho lava resaka fa vonina nisy eo any amin'ny dada sy teny amin'izay ve ianao e? Mbola ho hita eo ihany ny amin'izany fa ahoana e? Mbola ho hita ahoana indray ry Cyril zaniko. Fa aiza rehefa mpanantenanao hoe vonina nisy eo any tranonay avy hatrany ianao no viana ilazako an'izany. Ka mbola misy manahirana ary anta fa tsy maika izany a. Ahoana? Fa aiza ny lokaloka-pitiavana sy ny famaizanao ivaditsika teo aloha ny lazainao indray fa hoe tsy maika izany ankehitriny e? Ka taloha izany ka. Fa ankehitriny ahoana? Ankehitriny ohatrany tsy vonina ny akavady andrindray aho fa nahita olo-kafa ho tiavana sy ho vadiana voalaza andry ary tsy anjarantsika angamba ny vaty ka aleo hifarana 92.8 FM andray satria koa ve azonao no mamitamoka dia ataonao vato natsindry azana izany tena lehilahy tsy vanina raha ianao azo mba izany atao an'izany tsy kiala kely tia nareo menakavy anga vanina raha tsy noho ny fanekeko ny tsy elanareo amin'ny taniko sa tianao ny akaky ny tany ka andodanako ny tranonareo izao dia izao tena tsy mena mivadika atao andro-drinina tokoa raha ianao ry Cyril raha nampoziko toy izao ny toetranao tena aleoko sy ny tianao akory ny fitiavana soratrandiana ary anta ka mananjo isafidy izay tiako Cyril inona e fa inona mahazo anao e sa ny tsy nentina taoko ve no mifadika amin'ny fifaneketsika ianao tsy tena fitiavana fa fifanekena araka mivoalazanao koa ankeny antsika tsoroko aminao anefa fa tamin'ny voalohany ihany tianao tsy fidina no nitahoatry ny andro-dananao ny tranonay saingy
taty ariana kosa dia niorim-paka taminao tateraka amin'ny fitiavako ry Cyril. Dia tsoriko aminao koa fa maniry nifina kotsy aniry ianao raha zany antenanao vadinao ry anta. Andraisany vavanao, tena tsy vanina ianao e, tena tsy vanina. Zaho aza atao an'izany tsy vanina izany ary ndao amin'izay koa ianao mivoaka ny trandriko fa atoandro ny andro. dia manasa tanana tanteraka ary doara fa tsy misy azoko atao amin'ny sainam-baviny lahy mihitsy aiza kosa vivinanitrika izy ka bongo maso aminahany ary nataony ihany no nahafaty azy. endrikendriky ny tsy tia zao ry zakabe fa tsy mpangalaja zany ny anabaviko ary mba azo ifanajana kely lesy fa sefim-pokotany na président pokotany araka ny fiantsoan'ny lataloha nge za fa tsy zakabe ny laza any fotsiny eny re président fa mbasakany ireo fokon'olona ao an-tokotany ao ireo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko tsy nesy mihitsy no angalajaza fa mandrora olo tsy maimbo ireo manendrikendrika azy ireo. Tratra ny bata ilay zanak'olona mihitsy angely tsy nesy fa tsy ny olona kosa no manendrikendrika azy sady izay ny tomany sy ny antso mama mihitsy ilay zaza. Matoa makato amin'ny braonao sy mitalao aminao toy izao président dia mahatokony fahendrenao sady anananao fahefana no manaka an'ireo fokon'oloreo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko. Ela nikaroana izay tena mpangalajaza eto an-tanàna ny fokon'olona ary doaraka ny efa trasany ambodiombondray ve no avelany mafamaina enantana-tsaka io andro any ka tsy mivotsitra tsony. Sendrapotraka teo ampilalovana ny ilay zaza dia niazakazaka nanarina azy nesy ary somary nybateny ala ny moro tatatra ny lalaovany fa tsy nalainy akeriny na nentiny nandositra ilay zanak'olona. fialana bala fotsiny izany letsy fa efa nisy nanara-maso ange ny fihetsiky ny anabaviny lahy zaza tsy maninona fotsiny izao dia nybataina ary nahoana koa ilay zaza ny antso mamy. Ny antso mama tokoa ilay zaza satria taitra mafy tamin'ny antsoantson'ry zaninina sy ny namany hoe mpangalajaza raha vao nahita ny nesy mibata azy. Zany koa ve letsy dia mba mitombona. Mitombona tokoa izany satria ny antsoantson'ry zaninina no niteraka ny tahotra mafy tamin'ilay zaza fa tsy ny fibatany nisy azy izany hoe raha tsy nilaza ny nesy ny mpangalajaza ry zaninina dia tsy nitomasy tsy niantsoantso mamy izy. Ka tsy nahateny sy nahetsika ange nesy raha vao nioraka sy nisambotra azy ny fokon'olona ka tapoka taminy sady tsy napozy mihitsy ny fiantson'ry zaninina azo mpangalajazy fa raha tena mpangalajazy izy dia tsy maintsy ny lomaina andositra avy hatrany. aza amboamboary lahy toy izany lesaka ardoara fa ny tena marina dia tsy nahateny sady tsy nahetsika izy satria tratram-bodiomby tsy nisy nahita ny anabaviny lahy ka saika hanao ny ratsy fanaonko na sendra nitapoka tsy nahafahany nandositra. Mba fantatrao moa président efa tsy nelany ery zaninina no nanana kakay tamin'nesy fiandrasana kendry toana vokatry ny fialonany zaninina ny nesy lasa vady ny bera sakaizany taloha no anton'izao raha tsy fantatrao. Azaza le tsy nitany sany lahabobo tsy hanaovana resaka mampandradisy eto tena marina ho azy mpangalajaza ny anabaviny lahy ary fony ala sefim-pokotany no afamaina izy fa ankehitriny kosa dia za zao no mitondreto ka tsy afaka ny andefitra mihitsy fa aza mananteny fampirarahana amiko dia inona ary ny fepetra resinao rehefa tsy mino izay lazaiko anao dia akazy eo ampelatana amin'ny fokon'olona aloha ary hanolotra azy amin'ny manam-pahefana fa izay ny sazazy noho izany dia andro tsika hivoaka amin'ny birao amin'izay sao dia hiarany na dezeram-bahoaka ao velany eo nanabaviny lahy eny aryko. Ohatray toa efa ifandrotehany vahoaka sy tadiaviny volana sady ny anabaviko président. Ela nytoratorahana lesy ny anabaviny larito araka na voamasinangatra tsy ho afa bela mihitsy eo androany
dia nitaza fotsiny ve ianao Cyril fa tsy mba nandray fepetra mahasevopokotany levitra anao fa inona indray le tiany dia davilao ataoko sa iveriny lao piraipetrapetra amin'ny esy ka ho tokony hiaro azy mba ataovy izay mety re président fa ho fatony fokon'olona eo ny anabaviko ohatra ny tena ho sarotra ny anakana an'izao fahatezeram-bahoaka izao kanefa aleo any raha mankotoniana ihany aloha ry zareo dia ho hita eo fitsaram-bahoaka mihitsy no tadiavindry zareo atao ka raha tsy miteny azy vaingana ianao président dia ho matindry zareo ange inezy ka ny maty mihitsy koa saza mipangalajaza tahaka tony ry Viviane ny ray aman-dren'le zaza ary tsy manaiky mihitsiko andray kosa za mba heritreritrao tsy hainao natondro molotra na endrikendrika fotsiny mahatonga an'izao marina mihitsy izany teny Viviane izany président fa mba teneny kely amin'izay aloha rehefa okireo raha sitrakao mariny azafady kely azafady kely aloha enay izany mba manao azafady re olona mba mitony vetivety aloha tsika marina fa ao anaty fahatezerina avokoa ny akamaroantsika satria voasambotra ihany ny mpangalaja zay tambaty vehivavatra amin'izay tsy marina kosa izany fa sady tsy mpangalajaza ny anabaviko no tsy mpamosavy izany marerina lesy fa andron'ny demokrasia zao ka nitapako mibe sy mimary ihany no tsy maintsy ahampanjakaina amin'ny mahasefopokotany ary no iangaviako anareo mba tsy hamono azy fa aleo atolotsika eo ampelantana amin'ny manam-pahefana izy marina mihitsy zany ny vahoaka ny tompony fahefana ka aleo ho faizan'ny vahoaka ho anatry ny sisy fa ina ty ataonao ty ry Cyril ianao indray ve no mampirisika fanaovana fitsaram-bahoaka eto nefa voararany lalàna ange zany mba milamina aloha tsika fa aza dia misavoritaka betaka an'izao re olona aleo izy aloha atolotsika manam-pahefana fa aza manaotra izao nareo tsy asakanany retso tsika président fa aleo ataon'ny olona falovana azy rehefa mpangalaja azy io marina tokoa fa tena tsy voasakana 92.8 FM raha marina oay loza fa vonon'ny olona esy tsy vita ndaka sy tontondry ihany fa mivelikitay azo koa ny sasany mba aoka re olona fa maty izy azo avononareo rehefa tsy mpangalajaza zany izy asa vonoana izy ho tena miosondraha ary tsy tafatsangana ntsony ny anabaviko marina ohatray zay randro zareo vato be ny lohany marina maty ny esy tafa ohatra kosa zao na hoana no vononareo ny anabaviko oka rere olona fa maty izy maty ny anabaviko mba tokony sakafo maraina sy atorokely amin'izay aloha ianao ry toara alina tontolo ianao tsy natory mihitsy fa mandray mpamangy eto apotitry ny razana eto foana ka iza ary no andray olona eto hitanao ihany ny fahaserana ny be raha amin'ny fikarakarana fandevenina nisy vatiny rapito sa efa tonga eo izy mbola tsy tonga izy aloha hatramin'izao ny mpamangy koa teto ny izy foana ka tsy araky ny nampozina azy mihitsy ka ka voapirofo ny zandaromaly fa endrikendrika sy tia fotsiny ihany na faty annesy ny marina mitavozavoza moa tsy maleo ny lainga tsara lahatra zay aloha fa mba tonga saina ihany ngamba ny olona maro dia zao izy namangy tsy haikato zao zay tokoa anganga fa raha misy sakafo azo hoaninao dia aleo sakafo kely fa zao maraina zao no tsy dia misy mpamangy raha matoa zay mihitsy sady misy olon-dehibe afaka misolo anao koa ngeto fa misakafoana aloha dia mamonjay fandriana kely aloka eny ary fa ndeha resao dadatoa Paoly andimby ahy eto fa isakafo azy zany dia mba hatory kely ory dada sineny tonga ao ivelany ao miboroapoko tany fa amango ka ahoana afaka mandrosy ve ny boroapoko tany ahoany zany ndrianta ry zaka be Cyril be dia manaraka azy ao koa mpiasa amin'ny fokotany rehetrako dia ahoana zany ranga ampandrosoana ve ry zareo raha za adaladala ty aloha dia tsy milaza azy ireo andingana ny tokony ambaravaranyity trano ty akory everinao moa ran'ory fa
faly amin'zareo amin'izao nahafatiny anabaviko zao sokona manatonafo ireo ka andeha ampandrosoa kely ry an tanaovako azy eny ary fa andeha ampandrozandry zareo azy zany a akory aby ianareo tompoko indreoan'izay tompoko mamangy amin'ny fahoriana tompoko misaotra tompoko amin'izao fahalasana ny tompoko vavinesy izao dia mijoro etony izay mpiasan'ny fokotany eto ambaty be vava izay tarihiko mba ankahery sy ampitraka anareo fa tsy hamendry findro akory sanatria atao ahoana mory izy menaka fa izao no anjarany ary lahatra entiny miankandrefa mbaravarana rehetra koa mahaiza miononareo tompoko voalohany aloha dia mivadika ihany no misaotra anareo teo fa za kosa tsy hisaotra velively satria tsy mahay miatsara vela tsy tahaka anareo a mbola velo nisy tsy hainareo ny nandresy lahatra ny vahoaka tsy hamono azy sady tsy nononareo ny teniko ka matimaty foana toy ny valalany samborom-boka ny anabaviko faharoa manaraka izany dia eto miverina miaraka aminareo any ny teny fampiononanareo fa tsy ilainay ary malalaka ny varavarana voanareo fa na tsisy mampionona zahay a zakanay foana ny fahorianay dia asakasakely doara rehefa alailay finosana tofary fa andeha tokoa zay rehefa sarotra omemboninahitra lasa ny fianakaviana andole re tsy andeha fa afaka diditsika sady mbola makivory a zory koa ny lalanareo e tsy ampiverina ny maty akory no fanomezam-boninahitra reo fa tehirizo tsara any ny ety koa ampitafika tsy ampitafika raha teo tena fanaovana tsinitsinona anay solo tena mbahoaka ankely etiry doary zao ataon'ny lanay zao e lasa koa zay e nefa amidedava hatrany findrana-deny zao e lafa ao alaiko afa-kerinandro ny taniko so hotringisiko miaraka amin'ny trano ao nareo menakavy ataoana ihany ty fetipokotany eto ambaty vevavan'io ty presta indrindra letsy zao no mahalasa saina satria mbola raha pitsy vo andevina ary doharako olona raha eto amin'ny fokotany koa verangamo maty dia emitra indray miprograma efa tapaky ny komite atrinela ny fampiratimbokatry ny tatsahalo tsy maninona raha atao e fa le kery misy kasainy lasy bernary atao ngamba no anahirana raha tsy efa voalevona ny maty fa ahoana no anahirany izany tsy mahalala fa tately mambahona amin'ny fiainana akaraha inesy ve maty dia fokotany ray manontolo ny isaona ka ny tokotany malalaka kasainareo anaovana kiry mesy anitsy eza fa ho andamosiny trandronesy anabavin'ny doary tsy misy raharaha itsika andry doara menakafo presida mba adin'io fotsiny reny valy teny anavina sy fanalambaraka nataony atsika tamin'ny famangina teo reny tena tsy levon'ny vavongo tokoa aloha raha inona taon'ny adaly iny saingy tsy fomba mola tsy ny miady mapatika dia naleoko nanatadiny aterikalo ny fihavanany ka rehefa tsy nanajantsika mba namangy fahoriana izy dia aleo koa tsika tsy mandraraha azy sady tsy misy lalana mandrarany fanaovana kerimesy koa raha sendra misy ny maty ary laha ty ve aloha tsy mifankaty amin'ny anta zanako doarantsony no samandraho anandro zareo hoe hiala mitrano takireny efa ivivianina zao ny tsirinony fitiavako fa raha zay anta dia efa miala ho mpanao domy ay kosa ka inona ny ndrasan'ny lahy fa tsy velesina mividy ny mbola mafany ary aza de toerina amin'ny heviny koa vivianina raha tia azo azy lahy tsy tahitra ianao presida fa tsy maintsy ho azoko iny ay ampaferin'ny ombina andrasana iny no hidinginy rambo ampatorany miandry fotoana kely fotsiny a dia hotoriko aminy ny fitiavako azy ary rehefa nandinika letsy dia ay moa misy tokotany mahalalaka tokoa eo akaiky ny tranondro vivianina ka maninona raha eo na resy bernard manao ny kerimesinareo raha manaiky moa izy inona ny olana fa dia masabary maitiko to za zany sady mitra mibroty indrindra izy dia ahoana ihany président ty fetipokotany atao an'io ty a nefa ridoara manampahoriana dia namenatra koa tamin'ny sika nomeny teny gasy teo ampamangina iny a marina raha saika hitako ny varavarana ny voany tsy olana ki zany ry vivianina fa aleo ho azy ny azy ary atsika ny atsika fetipokotany efa tapakatriny ely ty ka tsy azo emitra tsony dia ho tazonina ihany zany ny programa zany mihitsiko so mba tokony ajanona kosa ilay kerimesy ataonareo sirila
fomba hoana no andefasanareo mozika mafy be mitatatata ao amin'ny soavaly azo ao ambadiky ny tranodry tompoko vavinesy. Za indrindra nieritreretanareo lahteto hoe maninona mora le tokotany malalaka ao sinanatranonareo nanaovandry zalakery mesy. Tsy mba manaiky an'izany kosa président a. Fa ahoana ka? Sady tsy mahazaka tabataba aho raha akaiky ny tranonay no menatr'olona ihany amin'ity fahoriana ito an-tanàna ity ka. Ahoana re tsy zany ry Cyril? Lohanjazy efa mipoitra ve atosika hiverina indray président? Sady very volana naovana avansa tamin'ny soavaly azy sy ny zava-maneno fotsiny izay raha 92.8 FM. Noho izany aleo ataony ao ambadiky ny tranodry nesy ihany fa zahay tsy tia lala mihitsy e. Ngaty kery mesy ataondry Cyril atombotrano ity ka. Hitako. Ny zava-maneno amin'ny soavaly azo ny zareo mitatatata, ny antsoantso amin'ny hira famelakavatra manakoako, ny tabataba sy ny teny ratsy atao amin'ny mpoloka sy ny mpilalao tsy lazaina intsony. Kanefa dia fantatra ry zareo zao fa mbola mbohatra anie ny razanato e. Atao ahoana ranao rehefa efa very ny mahamalagasy antsika ankehitriny a. Zao renao miogaoga sy miorakoraka amin'ny kerimesa zao ny zanaky ny demokrasia sy ny fahalalahana. Ka afaka ninona moa ianao e? Vao nolazainy anta tamiko teo aza nefa isy balipokon'olona mihitsy ny anio alina no fangatahan'ny tanora maro. Zany ve tsy mandeha mapaty? Ka tafaray zany ny dia sy ny maninako. Ry Cyril sy ry Bernard ny tady vola ary ny tanora makamamy alim-pahandizana raha teo. Ka raha ninona izay fahoriana ato amin'ity trano ity fa mananjo hitady vola sy ala vola ny olona. Maninona moa ry doara raha mba handramana tenenina ihany zareo a. So mba ho azony alefa moramora ny zava-maneno farafaratsana. Za indray raha nory dia tsy ady amin'nadalany fa mandy any ianao raha hiteny andry zareo ao ka. Ny rahatrapoko noho ny famoizako ny anabaviko tsy fidiny azy ity mbola marary aho. Ka tsy vitany hoe fanaovana tsinotsinona amin'ny fahoriana ato angeny andry zareo fa makararain-doha mihitsy ny raha mitatatata alefany. Tsy hoany aho hafa mandeha any ianao raha hiteny andry zareo. Andeha ho teneniko mihitsy fa tena mandreraka ka. Ny lohako izany efa mila ho vaky. Lasa aloha rangaha. Eny ary fa mitanema ihany tsy famaly aman'olona any ianao a. Tsy raro mihitsy zao tabataba tao ambony trano ato izao. Raha marina moa tsy androny zareo ve ny andevenana ny nesy fa dia zao no manao kerimesa ato ambadiky ny trano misy ny razana. Zany ve ny fandrosoana? Ary zany koa demokrasia. Mahapalahelo ka. Aleo fa Cyril mihitsy no teneniko fa izy indrindra ity e. Ory Cyril, inona e? mba ataovy moramora re zava-manenonareo fa tena makararain-doha sady mbola manam-pahoriana ane zahay. Azafady kely ranoro a. Nareo manam-pahoriana anko izay tsy hitady vola sy tsy ampirevy tanora mila fialam-boly. Maninona tsara? Tsy manankanay nataonareo angeha fa mba ataovy moramora ihany. Manana ny zonay zay raha matoty ka aza mifandrevirevy a. Ny raha mafy sy midobodoboka mihitsy zao ny tian'ny tanora kehitriny. Sa tianao idira-paty antoka amin'ny fetinay? Na izany azy mba fiangaviana reny ataoko fa tsy mandraranareo tsy hanao fety ane zahay. Ay engavingavy tahaka izao ihany nareo kanefa tahaka ninona vavandoara vadinao raha mba namangy anareo tany izay tankio. Eny rehefa amin'ny mampiara-monina sy mahamalagasy antsika ve dia hiady amapatsika mba ataovy moramora re. Aiza koa raha matoty iny nisy kerimesy atao moramora izany fa aza mampime eo a. Hitanao izany fa nareto aza mba mime amin'izany mihevitrao izany. Hay moa dia za manam-pahoriana indray ve ny mampime fa tsy nareo fety amin'ny fahorian'olona sy hoe hanao alim-pandizana raha alina izany. Tena tanora maty fanaranareo ary tsy manana maha-olona nareo akory. Fa biby indray izany fiheveranao anay. Finina indray. Moramora kely ny vavanao so ahitan-dozy eo ran'olo a. Raha endry ianao dia ndeha zoro ny lalanao ary livianao aingana ny razanareo. Nafindraotrano avy e. Andeha tokoa kanefa tsaroa fa izay mifaly alio mbola hitomany koa rapitso. Ese.
matory foana ngay anta Ramatoa tsy miala misakafo maraina amintsika. Mbola matory ao an'efitrany ao izy ka. Aio. Tsy tiako kotabaina koa fa reraka ny sasalamba omaly iny zazy iny. Soa aza fa andro tsy fianarany zareo androaniko. Marina aloha zany na izaho koa za mbola tsaroako tena sasatra tao aoriany foariany iny fa zany hoe tsy maintsy mikarama moa ny tenako. Fa mbola be angany komandin'ny ravitr'olona enjehanao ao e. Misy fanakany komandin'olona lalainy tokoa raha riva araky ny fotoanany fanaovanay ka dia tsy maintsy fitaika. Tsy tiako mihitsy matsy ny tsy manaja fotoana fa mahakibo sy mahakely ny fahatokisan'ny clientko. Marina kosa aloha izay e. Fa rehefa vita izany ravitr'olona izany dia mba maka aina mihitsy ianao ka. Jereo anety ianao raha tsy efa lalo-maso amin'ny tsy fahampitory mihitsy. Ka toromaso inona mora noro no vanina amin'ireny Terinesy ny tatatatra ny Cyril nandritra ny 3 andro sy 4 alina ireny a. Ka atao ahoana anarany fotsiny sika ny mba avy nandevina fa komaty ary nanantena ny hanonitra toromaso kanefa Terimesy be tsy fandrenesana raha anabalina pokon'olona no nananana ny alina teto an-tanàna. Fa ihany ambato be vava fahiny Ramatoa. Eny moko. Fa tanàna milamina sy madio ary mandro fa le manoko izany ery. Tsaroako ireny rangaha. Mbola vitsivitsy ny trano tety tamin'ireny fa nandala fihavanana sy fifankatiavana tokoa ny mponina tamin'izany. Ankehitriny kosa dia arakaraky ny mahabetsaka ny trano sy roborobon'ny fandrosoana no voamaika mahapotika sy mampaloto ny tanàna sady mampandry andiranantso mponina amin'ny asan-jolahy nefa ny fiangonana amin'io maniry ohatry ny anany ery. Dia ravatra ny fihavanana fa aleon'olona amin'izao fotoana veritsikalakalam-pihavanana toy izay veritsikalakalam-bola mba jereo anety afidiky ry Cyril amintsika. Tapitra afaka 3 andro izao ny toetrandro ny meny alantsika eto amin'ity trano ity fa azo ny tany eto dia inona ny ataontsika rangaha? Asa aloha raha tena hosahana alantsika Cyril kanefa efa niresaka tamin'ny Dadatoa Paoly ihany fa misy trano ny azontsika hifindrana hono eny ampitandrefana rehefa voatery tsy maintsy hiala eto sika. Eny aroko. Zay aloha fa andeha hamonjy ravitr'olona atsy any hevitra ilany atsy sao taraketo ka. Masoa ary ianao za koa andeha hamohany anta fa hanondra-kanana ny Antsahakely any izay rehefa avy eo ko. Aleo aloha foazina amin'izay iny fa efa ho atoandro eto ny andro raha hiandra ny sitrapony etoko. Ny raharaha miandro mbola betsaka. Ory anta! Ianta! Mba mifoaza amin'izay reto fifa atoandrona iny andro e. Efa taitry ndry fa tsy matoritsony e. Ary inona mahabongo maso ndry? Ianta! Sady ohatry ny avy ny tomanana indry izany. Tsy salama ve ndry ity e? Ianta! Tsy marary izany ary neny ka. Ka inona ary mampangano ho an'ny maso ndry vao maraina tahaka io e? Hono a? Tsy marary izany ao afo. Fa maninona? Tsy izany fa maninona? Be voankazo neny a. Potika amin'ny fiainako e. Be voka hoe? Ka tafa tozy baranty zazy tsiry lanitro. Fa iza mifankaty taminao sy na be vokanao zany? Valio a? I Cyril ary neny a. Maninona? Izy na be voka. I Cyril? Eny hoa. Andray lozinina re tirikaiky andreneniko. Fa inona ny antony itiavandriany lehilahy tsy matahoto idindra atsy a? Lazainy tamiko fa tsy kitikitika ny tany misy ny tranontsika hono izy raha manaiko vatiny tena toko sy ny tia azy fa nanampitamby afoana izy. Andriamanitra. Aiza foana ty président mbola tsy tonga atao amin'ny profoana hatramin'izao. Ny taratasin'olona mila nysonina nefa ireto miandry azy. Ny ara-dalana izay nakaty fa mbola varindresaka ery amin'ny bassin fanasan-damba indray izy. Indry ihany zakabe rehefa mahazo resaka izay. Izaho moa nanodiako fa mba misy resaka kely tiako atao amindry ankiry Viviane.
misy resaka tianao atao amiko isakiny indray zany tsy zany oa fa efa hatrinela nandinika andry ity nandinika ahoana moa zany fa tsy azoko ny maitsaka ho no mila rano ny mangididy mila piotra ary mandrery mila namana-kia ka mba fandriko reny ananandreo namaneo amin'ny fiainako ry Viviane fa ty andry ahoana tsara Cyril ty ay hoe ianao eno tsapako misy banga amin'ny fiainako ary toy ny olon-drehetra mila fitiavana ihany ka andrino ny atafian'ny fitiavany foko misaotranao aloha nilaza ny fitiavanao ahy ary tsy afeniko anao fa azakomba ahoana ry Viviane mba tiako ve ndry tsy zany tiako ambara fa azakomba mila fitiavana amin'ny fiainako ka tsy manome tsinanao mitovy fity tamiko ay kosa everiko fa hoe ahoana aza tapahanao aloha miteniko fa nytiako ambara dia hoe izany filako fitiavana tahaka anao izany indrindra no efa namako ilay olo tiako ka tsy afaka nity olo kafaintsonao fa mialatsiny aminao zany ve fa izy zany olo tianao zany to mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay any izy ihany ka faiketo ambady vavy izy aloha ary izay no tsy ahitanao azy fa any andro any volana mety mbola ho hitanao ihany tsy aleo ve tsika samy teraka ambady be vava ihany mifakatiry Viviane vonina naika vady andringa ho azy ahy ka na tsy teraka ambady be vava azy izy dia izy ny laniko fanany sy ny laniko toetra ary Cyril nefa raha tsy nisy zany olo tiandry izany dia azondriny ekena ve ny fitiavako andry ny amin'izay indray aloha dia tsy haiko loatra satria tsoriko fa misy toetranao tsy dia azoko tsy mahendrika mambikana zavatra hafa matsy no itiavako olona fa nitoem-panahana ay ve tsy olana raha izay toetrako ny tsy azo ho azondry ny tare ratsy matso ny tsy azo ovana fa mifana ratsy azo ovana ho ny fitenin-drazantsika efa mifamatika izany ankehitriny ry Cyril mora ho an'olona manova ny tarena amin'ny fanamboarana endrika fa ny toetra ny tsy haina manova olo-kafy zany fa tsy za kosa ry Viviane tiako ndry ka vonina nova ny toetraka ao raha izay ny takin'ny fitiavantsika saingy indrisy fa tsy afaka ity olo-kafy intsonao ka mialatsiny ho ahy dia tsy akendry mihitsy zany ny fitiavako manao ahoana nareo atao amin'ny braoato salama tsara président fa nitaratasy miandry ny soninao ny betsaka tsy toy ny sanandro ka mbola be tarena tamiko indray ry zareo mpanasa lamba lalovako tery amin'ny bassin izay no natarakely ny fahatongavako io fa inona indray ny tarainany zareo mpanasa lamba amin'ny taminao président tezitra mafy ry zareo fa mirongatra indray ho ny aladamby eto tanàna ary voatery manoloka anjon'olona very mila ho isanandro ry zareo amin'izany aladamizandry neny dia inona moa retsy fa samy manala lamba ny eo an-tokotaniny eo amin'ny vatolamy be mahazatra amin'ny mpanalamba efa tsy azo antoka ntsony za ary zao vao hiteny amin'ndray indri hoe mba hanamboary fahanazan-damba eo an-tokotanitsika io fa efa tsy hita ntsony izy tiako io no mba fitadiavam-bola kokoatra amin'ny fivarotana anany marina aloha zany aleo marina eo an-tokotany no manalamba neny fa za razy alohatra amin'izay mbola tsy nisy nangalatra ny lamba ny olona voasasany neniko sady tsy maintsy manoro ny lamba na ny akanjon'olona raha misy very fa ny tompon-damba tsy manana ny very ohatra efa atao andriany ny andro fa efa nanokanina ve aloha ndry efa ilana andro sakafo fa miandra azo masaka sisaka ary lasa nanatitra fanak'olona ihany nga ndray indry vao aingana ihany izy ny lasa nanatitra fanaka any fa tsy ho ela ho dia hiverina ka misy olona mandondony zany ry ata fa ndeha mba jereo kely hoe ndrazy tokoa way i Cyril ary neny i Cyril ampandroso za ihany re ty ran'olo ka mahazo mandroso atao aminareo ve sa ety atokotany ihany tsika no iresaka tsy maninona fa mandroso eny ary fa misaotra nampandroso ary noko fa salama tsara daholo nareo ato salama tokoa zay fa io ny seza baolina raha hipetraka ianao fa tsy mba misy seza mihaja atao aminay tsy olan'izany fa nakaiza moa doara vadinao ranoro mbola lasa nanatra fanak'olona any izy fa misy ilanao azy anga sa inona mba hatondianao aty aminay
famodinareo adinoana velosa modinareo adala fa tapitra androany ange fiatrandro nomeko anareo elanareo eto amin'ny taniko dia mampitandrina anareo fa raha tsy miala eto anio dia anio nareo dia mikaramako miaraka amin'ny vatany androdana ty tranonareo ty rapitso andray Cyril dia sahanao ve ny anao an'izany aminay taako tirikala kely ty fa za tompony ray ve ny angatakatiny eto mora kely ny resakao ry Cyril iverinao fa anaiky hiala eto moa zahay ary anaiky ny androdananao ny tranonay fa inona ny davinareo polisy sasandary no amoaka ny enta-kelinareo ato tsy mivazivazy aminareo nge ahy dia nitady toko ka sendra vady tokoa zahay raha tonga eto izany polisy na zandary voalazanao izany mba hisambotra anao na bevoka ny zanako bevoka hoe ianta voalazanao ndre matoa ohatray iverinao fa tsy nitantareny anay moa ny fanadalana nataonao azy mody hoe tsy kitikitiky tranonay ity ianao raha manaiky hifankaty aminao sy ho vadinao ianta kanefa tetika netinao ilalaovana azy fotsiny izany tsy marina kosa izany raha ngafa paiketin-janako amatorana fotsiny lehilahy fa tany na bevoka azy dia izany no amaharany eto azafady ry Cyril fa tsy nisy lehilahy niandraka tampoka koatranao vo ray volana izao nikipoka ka mbola tsy hita kanefa azoko atao manam-pirofo fa enao na bevoka raha ilainy izany ka ahoana togina toy ny sosova tapitrano za tenao aoko fantatrao fa tsy ataoko vita moro zaho anao fitoriny izay fa tsy ampy taona io zanako io ary vao 17 taona monjy io sady mbola mianatra eny amin'ny lycée kanefa nadalainao sy bevokanao izay sivy-poko tany lefitra eto tanàna oka re ranoro fa sady ho afa-baraka no higadra amin'izany fa andeha atao izay hifanarahantsika fifanarahana inony eo ianao avava toy ny gisala ho makatsy milaza fa analanay eto amin'ity tany ity oka mariny ry savorovoroky latona fa andeha re sika hifanaraka tsy sy an'izany aleo fa etoako manontolo ny fiterahandriry anta fitandray amandreniko raha izay fetoana ny fiterahako ry Cyril ary tsy zany raha tao ny tokony omenao aka lazao amiko ary izay tianareo mianakaosahy za mora izy mianaka ho afa-baraka ange ho azahy vonina ny anatanteraka ny zela zay nareo tena mariny zao ary ahoana manaova renao taratasy ara-dalàna sy voamary foko tany fa andoary ty tany ity ka tsy analanay eto ianao lazao amin'izany taratasy izany koa fa zanakao ny ateraka antaka manome toky ianao fa hiantoka ny fahasalamany mandra-piterany ary amelona ny zaza izay aterany le tsy voarohatra ny dakamborika izany ela sady ny tsipahan Viviane ny fitiavany lahy mafony lahy ny tany lahy hipetrahandro doara mangony fotsiny ty alana saindranoro manao taratasy antoka ny fahasalamana sy fiterahany anta ary ny famelomana ny zaza aterany ela ty konge dia efa manonao foana mihitsy ry Cyril atao ahoana raha zaka fa mba voandranoro aho tamin'iny rehefa tsy niterenana mbady any anta fotsiny dia efa zava-dehibe zay ary raha izay olona raitaka ny Viviane veny tsy tia dia ataoko akahy fa hitotokoa mba atavy dia mba ahoana odoara rehefa namaky le taratasy nasaindran'orona taony larika tsy dia be resaka firy aloha izy fa namaky tsara ny taratasy nataoko fotsiny dia niteny doara hoe mazafy ty saingy aleo amafisany amin'ny notera mihitsy fa reny ny mpanamarina fifanekeneken'ny fitsarana ay koa afaka manamarina fifanekena toy izany ny notera za koa aza angamba nanapo ary tena fety sy maranitra ary zareo ary voafatotra tanteraka ela zaniko tsy olana amiko raha izay amelona zaza ray ry zakabe fa avadika aloha ny tafy avadika ny tary ahoana ny hevitrao momba nyity fangatahana tany anondrenana fiangonana eto an-tanàna ity voamaly mihitsy matsy mipasteran'la fiangonana no nanontany ary raha afaka manome an'la tantsika maninona mora mivarotra tany aminy sika rehefa vonina ny vidy izy tsy piry tondra foko tany tahaka izao ny tsika rolahy marina tokoa izany fa raha izay karaha maboky tany anga misy dikaninona fa ny afera ataontsika ihany izao no tena azoantsika vola ka zay manko sady mbola misy tamin'ny malaladalaka efa nijireka ihany tany amin'ny domaine ka azontsika hifanarahana amin'la fiangonana vaovao ny fividianana azy ay kosa eno a dia tany aiza no hitany lafa mety amidy amin'la pastera letsy aiza moa fa tsy ho tamin'ny mahalalaka manoloana ny trandro Viviane io président
Ngeny tokoa letsy kanefa naiky ny anorenana fiangonana eo ve le tsy viviana voalohany aloha dia fiarantsika roa lahy ihany zao fa tsy misy idirany ary faharoa na manaiky izy na tsy manaiky dia tsy andry-zareo akory io tany malalaka io fa izy fotsiny tia metraka amin'ny fiarana io dia ahoana ary ny fomba hamarotantsika an'io tany io ka aza matahotra ianao fa manampy antsika ny zoko miasa ho amin'ny fananantany fa tsy maintsy mba homena ny anjarany kosa izy rehefa azontsika ny vola vidin'ny tany raha izay zany indray lesy tsy misy olana fa vatonahitantsoa aza le tsosoramenaka eny ary aleo tonga dia ho karakaraiko ny taratasy momba an'io tany io fa zanak'omby tsy ampianarin-dombany amin'izany ny aty tsy maintsy asaina mitady toeraka fametrahan'ny fiarana izany Viviane fa efa norenana fiangonana ny tokotany manoloana ny tranony izany mihitsy moko kanefa tsy mety raha atao amin'ny birao izy no tenentsika so mitabataba manondrana eo ka ho fantatry ny mpiasa ato ny aferantsika roalahy maty ianao fa za ihany ny resaka aminy razaka ary any an-trano ny tenenako azy eny ariko zao ny taratasy rehetra momba nyty tamin'ny malalaka manoloana ny trandro Viviane ity aleo amin'izay ilazany izy tsy ametraka amin'ny fiarana eo tsony manomboka an'io mino aloha fa tamokamo izao ary mety tsy anaiky izy kanefa ho afaka anao inona eo tsony ianao raha Viviane na reny mba nitory fity taminao saingy ny avonana ohatr'ireny inony ery mbola tsapako falatsapity aminy anefa hatramin'izao tsy haiko fa mitombo andro manala fitsiriritako azy to arakaraka ny nandavany fitiavako ny voaika mampitombo ny faniriko ifankaty aminy mino koa rangaha fa tsy manana olo tiany izany izy fa mba mamolaka fotsiny tena za mihitsy na onza ny olo tiany izany mbola tsy hitako hatramin'izay raha tena misy marina fomba ny vehivavy koa angely be famolaka amboloha fa manaiky any ny efa rany tsy amelaka ianao Viviane na ratsy azy koa mbola ho babika ianao fa mifatram-panday ihany manaiky marina mihitsy izany ka efa manoloana ny varavarany trano ny azao ary inoko fa mbola vao hiomana ihasy izy amin'izao amin'ny fito raha sasany maraina izao metsika amin'izay ala raha Cyril fa mandeha ny fotoana tonga dia mandondona avy hatrany aloha iza koa ary izany mandondombaravahana vao marainao izany nefa za ty mbola eto ampisoloana akanjo mihitsy iza zao azafady za ihany tiry Viviane fa mba voay fa misy inona ary Cyril mba andraso vetivety aloha fa mbola misolo akanjo aka eny ary fa miandriandria mbola misolo akanjo mikala aleo hoe hotsikolovina kely eto amin'ity lavaka lakile ty izany fisoloany akanjo izany aniromanitra toy ny alika miambozy koditra fotsiny eto ve somary lehibe ihany ty lavaka ty izany ary io tokoa fa misolo akanjo ny lary Cyril izany atsaranyty vata amin'ny mariny aleo mihitsy rangaha alaiko sary amin'ny telefoniko fa tsy aritro aiza moa ny telefoninako teo aty eto ary andraso amin'izay hoe tena mety zao fa aleo akako azy tsara vatana mafatifaty sy mampite-hamihana tahaka an'izao ve rangaha dia tsy ho azoko misaotra ihany tsy nampandroso avy hatrany akiry Viviane malalaka 92 FM raha atao mbadiky mivaravarana ato ny sarindry tsy misy akanjo ampizay ka sady efa vita ny fisoloany akanjo ny tamin'ny mamovaravarana iny izy fa aleo mailo amin'izay miala tsinona mpiandry kely rery Cyril manahoana ianao aloha tsy maninona fa salama tsara akiry Viviane ao mandrosoa dia mahazo seza fa inona ny vaovao noentinao ny tonga maraina aty an-trano tsy aleo ve ny andro tany amin'ny propotany ka risy antomy maika dia tsy maintsy nakaty an-trandry mihitsy fa mandeha ny fotoanako fa antomy maika inona izany tsano fa adinina isy-président laza tamin'ny rihatray fa misy fiangonana vaovao iorina eto amin'ny tokotamin'ny malalaka manoloana ny tranonareo eto hisy fiangonana vaovao iorina hoe eto an-tokotaninay zany indrindra tamin'ny mpanjakana mantsy tokotany io ary nanovany zareo fangatana dia lasany ka nio nanomboka amin'ny vedina fototra ataony zareo zany ve
ary tsy mba nandalo teo ambany masoko izany fangatandry zareo an'io tokotany io zany a ny fomba sekretera pokotany ihany raha mba fantatrao mantsy ry Viviane fa firanay zakabe koa ve dia ampahalalana anao tsy misy io dia ahoana zany ry Cyril dia anorenana fiangonana vaovao zany tokoa ve io tokotanina io atao ahoana fa efa manana taratasy ara-dalàna zareo ary vao omaly hariva le pasteuraly fiangonana no nanafatra amin'ny président fa hanomboka an'io ny fanorenana ka aoka tsy zavatra nyelingelina intsony eo andray dia izandray zany no anasiako ny fiarako dia tsy haiko aloha fa izay no izy i président mihitsy zao no naniraka mba hanisahandry ny fiarandriana hitadiavandry toeran-kafa sinazy manomboka izao ho avy eo mantsy ny mpitatitra vatsy fasika ary brika norenana amin'ilay fiangonana afaka ninona moa fa dia voatery hitady toeran-kafa indray zaniko apetrao amiko aky ny fiarandria fa sady mifefy tsara ny tokotaniko misy alika miambina marina ve inona no andengako amin'ndry amin'izany Viviane fa fitiavako andry zany aza dimy fa tena tiako angeo andry oka ihany fa hitady toeran-kafa asiako ny fiarako ary Cyril ary ny fitiavana torianao amiko dia tazono anao samyrery ihany fa manonofy atoandro ianao raha izao no antenainao ifankaty aminao zany mba valy teninao anenenanao ny fiavina vonanao toy izao fa mandrasa kely fa ninona hono ty Cyril reo olona no manao farateny tahaka izany tsy raharahanao zany rangaha fa izay toerana asianao amin'ny fiaranao eritreretina fa iny any lasa zany ve ny demokrasia nosoratany Axel nolalaoviny ny antsarandrena Risoa volana balika Lali niatraka tamin'ny toko bienvenue Daniel Axel nandray feo Roberto nandrindra ara teknika Sarbit Stella mpanatontosa Axel